Mbola ao am-pitombona ao aminareo ry havana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ary Jesosy Kristy tompontsika. Mampanjaka ny fahefany ny tompo ary amin'ity alady ity ry havana no amaranantsika ny fibanjinana izany loha hevitra izany. Kanefa mila tsaroana mandrakariva fa ny fahefan'Andriamanitra dia manjaka isan'andro isan'andro. Andeha ry havana malala ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Mateo 4:20, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 no akatsika ny afatry ny tompo amin'izao maraina izao. Raha mijery ny Mateo 4:20 sika ry havana malala, anisan'ny zavatra misongadina ao anatin'ity 4:20 ity ny toromarika sy ny fampianarana izay nomeny Jesosy Kristy ny mpianatra mba hahafahan'izy ireo miatrika indray ny fiavian'ny tompo amin'ny fotoan'androny. Ary ny andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 ry havana dia tena maneho an-kariary mihitsy ny amin'izany fiavian'ny tompo izany. Ny fiavian'ny tompo izay resahana eto dia ilay fiavian'ny tompo faharoa ho avy hitsara izao rehetra izao. Ka toe-javatra telo ry havako no ampianaran'ny tompo antsika. Ny voalohany dia hoe ny fiavian'ny tompo voalohany ilana fibebahana. Ny fiavian'ny tompo voalohany amin'izany dia tena ilana fibebahana. Jesosy Kristy eto ry havana no miteny ary indrindra milaza ny amin'izay andravana ny Jerosalema. Na mijery ny marika isika, mijery ny filazantsara ny lioka isika, samy miresaka an'izany toe-javatra izany avokoa ireo filazantsara ireo. Miresaka ny amin'ny fandravana ny Jerosalema no ny fahotana izay nataon'ny jiosy sasany tao an-tempoly, ny ombonana tamin'ny Romanina ihany koa izany, ary izany no anisan'ny nahatezitra ny Jehovah Andriamanitra ka nilaza n'izany fandringanana izany. Raha mijery ny tantara tsika teo aloha, le tantara izay perikopa fanindran-dalana amin'izao, dia nilaza mihitsy izy fa horavana ny Joda ka nasaina nitsoaka ny zanak'Israely. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny hoe Jerosalema dia entina ilazana ilay tanàna ny fiadanana, ilay tanàna ny filaminana, ilay tanàna ny fandriampahalemana. Saingy ny zavatra niainan'ny olona tao amin'izany Jerosalema izany dia mifanohatra tanteraka tamin'izany anaran-tanàna izany. Ary izany na tonga ny Jehovah Andriamanitra miteny asaivo miala ao an-tanàna amin'izay ny olona fa hisy fandringanana, asaivo miala ao an-tanàna ny olona fa ho avy ny Romanina amotika an'izany tanàna izany. Ary eto ry havana malala, ny sary asehon'i Jesosy Kristy amin'irety mpianatra rehefa manao an'ilay fahampianarana izy dia hoe ilay Jerosalema izay endriky ny faharatsiana sy ny fahalovana no asain'i Jehovah Andriamanitra hialana eto. Ary izany no atao hoe fibebahana, ny fialana amin'ny ratsy mankany amin'ny tsara, izany no atao hoe fibebahana. Ny fitodiana amin'ny ratsy afafanao taloha ka andehanana mankany amin'ny fahatsarana dia ny sitrapon'Andriamanitra no atao hoe fibebahana. Asaina miala ao a Jerosalema ny olona, izany hoe asaina miala amin'ny faharatsiana, asaina miala amin'ny fahazarany ratsy, asaina miala amin'ny tsy fahatanterahana. Azany ry havana malala amin'ny zavatra andrasan'ny tompo amintsika amin'ny fiaviany, teny mba hahafahantsika mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ka miala amin'ny faharatsiana rehetra. Miaina tamin'ny fahavetavetana ry havana ny olona tao amin'ny Jerosalema, ary tsy vitany hoe teo an-tanàna fotsiny fa tafiditra tao anatin'ny tempolo mihitsy izany fahavetavetana izany, ka nahatonga ny Jehovah Andriamanitra tezitra laza tamin'ny zanak'Israely miala ao an-tanàna. Le hoe miala ao an-tanàna dia izao mibebà. Ary izany ry havana malala no andraisantsika fiampiarana hoe indraindray tokoa isika
mbola ao anatin'ny faharatsiana. Ndraindray tsika mbola miaina ao anatin'ny fahotana. Ndraindray tsika mbola miaina ao anatin'izany fahavetavetany fandravana zany. Miantso atsika ny tenin'Andriamanitra eto ry havana. Ho avy ny Tompo, andeha hibebaka isika. Ndraindray isika mety mbola tafiditra anatin'ny fiainana anatin'ny fijangajangana. Fotoana izao ry havana malala andraisana fanapahan-kevitra. Rehefa tapitra, rehefa miravo ty fahampom-pivavahana ity, raiso ny telefôny na tsoa izy, teneny vita hoe. Mety antany izy hoe inona ny vita, ny amintsika hoe. Mety mbola ao anatin'ny fisotro toaka isika. Mety mbola voafatotry ny zavatra samy hafa isika. Fotoana hibebahana ry havana izao. Anio moa dia ankalazana ny fahaleovantenan'i Madagasikara. 12 taona lasa izay. Raha olona ny fahaleovantenan'i Madagasikara efa antitra. Raha akanjo efa rovotra. Fa araka ny tonom-bavaka teo dia mbola hita hoe saritsary-pahaleovantena no iainantsika. Ry havana malala amin'ny Tompo. Raha ny fahaleovantenan'ny firenena malagasy ry havana, mbola lavitra ny fanantenana. Fa ny fahaleovantenana ao ara-panahy, ataovy zava-dehibe izany. Ny fahaleovantenana ao ara-panahy dia ny ahafahanao manapa-kevitra miala amin'ny faharatsiana. Fa ny olona mibebaka sy miala amin'ny faharatsiana no fanasina sy fahazavana. Ary zany no mahatonga ny Mateo 5:17 miteny hoe ianareo ny fanasiny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona intsony no asira azy. Ary zany ry havana malala no anentanana antsika. Miantso antsika izao tenin'Andriamanitra izao. Fanasina sy fahazavana ianao, aoka hitondra tsiro eo amin'ny fiarahamonina. Fanasina sy fahazavana ianao, aoka hitondra fahazavana eo amin'ny fiarahamonina. Satria nantsoan'Andriamanitra ao amin'izany isika. Aoka hibebaka isika ry havana eo anatrehan'izany tsy fahatanterantsika izany. Ka hialantsika ilay Jerosalema. Ary mahatonga ny boky ny Apokalipsy miteny hoe izy Jerosalema vaovao, ilay tanàna vaovao, dia andeha isika no hisantatra an'izany tanàna vaovao izany. Noho izany ry havana, ny fiavian'ny Tompo dia tena ilana fibebahana. Ny faharoa izay ampianarin'ny Tompo antsika dia izao. Ny fiavian'ny Tompo dia tena ilana fiomanana ry havana. Tena ilana fiomanana. Miivo eo amin'ilay andinin'ny 120 ry havana. Ny fiomanana izay tiany Jesosy Kristy ampianarina ny mpianatra manao hoe fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Anisan'ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra ry havana ny fampianarany antsika, ary indrindra ny fanomezany mialoha ny zavatra iseho. Ohatra, raha mifidy ny fiainana ianao dia aninona? Ho velona. Ary izay ilay tenen'ny Tompo, mifidiana ny fiainana mba tsy manery antsika izy, fa ho nomena safidy isika. Ary eto anatrehan'ity fiomanana ity ihany koa ry havana dia mbola mampianatra antsika indray ny Tompo. Hiomana ny amin'izany fiavian'ny Tompo izany isika ary omen'Andriamanitra ao avokoa ireo toromarika samihafa. Anisan'ny toe-javatra somary mampieritreritra ihany no hoe rehefa inon'Andriamanitra no miteny hoe miareta fahoriana, ary rehefa inon'Andriamanitra no miteny hoe andana mitsoaka, dia hoy aminao aza dia miasa saina loatra ny amin'izany. Fa rehefa Andriamanitra no miteny hoe mitsoa, dia maninona? Dia andana mitsoaka. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe mitsoa, dia andana mitsoaka. Fa rehefa izy no miteny hoe miareta, dia miareta. Rehefa miteny hoe mitsoa izy dia maninona? Dia mitsoaka isika. Mitsoaka ny loza fa tsy mitsoaka adidy. Samy hafa izany. Mitsoaka loza. Eto raha havana malala, misy toe-javatra maro be izay aseho an'ny Tompo amintsika eto. Tsy tokony hitarehidrehitra intsony rehefa tonga ny fotoana ny fandravana. Tsy tokony hitarehidrehitra intsony satria nahoana?
ambarany tsara mihitsy ianareo izay ao Jodios izy mankanesa izy any tendrombohitra. Tendrombohitra dia sary entina ilazana ilay fandehanana makao amin'Andriamanitra mihitsy. Rehefa tonga ny fanenjehana ny voalohany indrindra dia izao tadiavan'Andriamanitra. Ianao izay any an-tampon-trano aza miverina ao an-trano intsony fa tonga dia any amin'ny tohatra ivelany mivoaka. Ny tranon'ny Jiosy mankony misy tohatra ny ivelany ary misy tohatra ao anatiny makao an-tampon-trano. Ny tianambara ry havana dia izao, indraindray rehefa tonga ny fotoana mbola andeha hiazakazaka hiditra ny an-trano hoe ay ahoana le fananako aho, ny seza salonko, ny vola mbola ao an-trano daholo, ny akanjo sy ny sisa. Tsy misy fotoana anaovana an'izany intsony fa tonga dia mandehana satria efa akaiky ny fotoana. Ianao izay any an-tsaha aza miverina akory maka ny lambanao, le any an-tsaha dia entina ilazana le nao any am-perinasa mihitsy. Izany hoe eto izany tsisy tsony hoe andeha hijery anjanako andeha haka anjanako aiza ny vadiko. Tsy misy an'izany intsony, tsisy fotoana anaovana an'izany intsony. Fa any an-tsaha ianao any tonga dia lasa. Ary izany ry havana malala no ampianaran'i Jesosy Kristy ato amin'ilay andiny eo ambany eo izy. Ny bevoka sy ny mampinono, izany hoe mitaiza kely izany, izay heverina olona anisany izay tena marefo indrindra eo fiarahamonina dia tena ho sahirana amin'ny fotoana io. Izany akory tsy midika aza manao bevoka intsony. Tena ho sahirana satria nahoana tsy hisy tsony fotoana tena hoe ahafahanao mitsoaka ary ny angatahan'ny tompo hoe dia hoe mivavay ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina no avy izany fotoana izany. Satria amin'ny ririnina misy ny herika ary rehefa avy ny herika miakatra ny rano, rehefa hitsoaka ianao tsy afaka miala intsony satria ho sarotra ny lalana, ny rano miakatra ho tratra fotsiny eo ianao. Mampatsiaro anao ry havana izany filazan'i Jesosy Kristy ny amin'ny hoe mitsoa ao Jerosalema, andana mivoaka ao an-tanàna. Any amin'ny faritra hitondrana fiangonana dia misy an'izany mihitsy. Zavatra iainana andavanandro izany rehefa tonga ny asan-dahalo. Dia anisan'ny tena miseho mihitsy io fitsoahana io. Ary io fitsoahana io tena tsy misy fepetra io. Rehefa tena tonga ny dahalo, tena tsy zavatra ho raisinao izany. Tsy misy. Fa ianao ao am-pandriana no maheno kokoka, dia ianao no tonga dia lasa mivoaka. Any moa mafana raha teo ny andro tsy misy hoe andeha hanao akanjo ba be mandeha matory azonareo ny tiako tenenina. Tsy misy tsony zany hoe andeha apiditra pataloha, andeha apiditra akanjo tsy misy tsony zany. Fa tonga dia mivoaka any anaty akatany tsoka dahalo. Ary izany ry havana malala ny zavatra iseho rehefa tonga ny tompo. Aza mitary edrehetra intsony rehefa miteny aminao ny tompo. Mitsoa, miomana ry havana ny tiany Jesosy Kristy tenenina eto. Aoka hiomana fa raha ho avy ny tompo, ianao eo am-panaovana inona ny tompo ny tonga. Dia mahasamy hoe mieritreritra inona moa izany ilay fanaoko andavanandro. Engany hoe mba tsy amin'ity vainy sisy ity aloha izy ny tonga fa mety misy tratra ambony latabatra mihitsy. Ary izany ry havana malala no ampianarany tenin'Andriamanitra antsika. Miomana fa tsy maintsy ho avy ny tompo. Miambena fa tsy maintsy ho avy ny tompo. Ny fahatelo sady farany izay ampianarany soratra masina dia izao: ny fiavian'ny tompo dia ilana fanoherana. Ilana fanoherana ny fiavian'ny tompo ry havana. Raha mijery tsika manomboka eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo dia misy toe-javatra izay miseho amin'izao fotoana izao, dia ny fanjakan'ny Antikristy izany. Ny fanjakan'ny Antikristy ry havana dia miseho amin'ny endrika samy hafa. Ao ny franc-maçonnerie, ao ireo vondrona samy hafa izay miombona amin'ireny fikambanana ireny,
ao ihany koa nefa ny olotsotra ary zao ny tena mampalahelo amin'ny zavatra miseho ry havana ao anatin'ny fikorontanana tanteraka mihitsy no miseho ireny karazan'olona ireny satria mijaly alabola ny olona ao ny faramasoana ery afaka manohana anao satria verevitra ny olona misara-panambadiana verevitra ao anatin'ny tokantrano ao ny pahitahita izay mieritreritra azy ho Andriamanitra miantso sy milaza ho manala ozana ry havana malala ao amin'ny tompo eo amin'ny andininy 7 eo amin'ny andininy 9 dia misy teny aseho an'i Jesosy Kristy eto misy ho avy amin'ny anarako izy izay teny fa izao ny Kristy dia tsy hoe zavatra teny izy nilazan'i Jesosy Kristy amin'ny fanoherana voalohany dia izao aza mino ny faharoa aza makany ary averina indray ao amin'ny fahatelo hoe aza mino izany ry havana ny fanoherana tsy fotoana tsony izao ifanambatambazana hoe ka izy moa izany fianakaviana dia tsy mety fa toero izy ry havana malala satria tafiditra ao anatin'izany antikristy izany ao anatin'ny fikorontanana ry havana ny fiarahamonina ankehitriny miantso entseroa atiany manasitrana atiany manala ozina sy ny sisa mijery ny tananao dia fantatro no avinao fa ianao no iza toero izy ary aza makany izany ry havana malala ny tenin'ny tompo noho izany fotoana ny fanoherana izao ny fiavian'ny tompo ry havana malala ilana fanoherana ny faharatsiana rehetra arovo ny finoanao arovo ny fiainanao arovo ny fiainany ankonanao mijoroa amin'ny finoana fa ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany no mitondra antsika ho amin'ny famonjena koa minoan'Andriamanitra ry havana fa tsy maintsy ho avy izany fotoana izany saingy izao aoka isika hibebaka eo anatrehan'ny tompo aoka isika hiomana eo anatrehan'ny tompo ary aoka isika hanohatra izay rehetra mety mitarika antsika ho amin'ny faharatsiana fa tsy maintsy ho avy ny tompo ry havako ka noho izany andeha hiomana isika fa Andriamanitra tsy mba manontolo fo amin'izay rehetra mibebaka izy fa momba antsika amin'ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra ry havana fa isika kosa dia hiandry am-pifaliana izany fiavian'ny tompo izany eo ambany fahasoavany sy ny fitiavany amen.